Epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko voalohany. Avy amiko Petera ity taratasy ity, dia izao apôstôlin'i Jesosy Kristy. Mamangy anareo olom-boafidin'Andriamanitra aho, dia ianareo mpivahiny melipatrana any amin'ny faritany Pôntô, Galatia, Kapadosia, Azia sy Bitinia. Voafidy araka ny efa voatendrin'Andriamanitra iray ianareo, ary voatokana ho azy noho ny asan'ny fanahy masina, mba hanaiky amin'i Jesosy Kristy sy hanana anjara amin'ny famafazana ny rano. Ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ankalazaina anie ilay Andriamanitra sady Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Be famindrapo tokoa Andriamanitra ka niteraka antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay natsangany ho velona avy any amin'ny maty. Izany no hananantsika fanantenana mivaivay. Fa azo ny lova tsy mety simba sady tsy azon-doto no tsy mety levona. Voatahiry any an-danitra io lova io mba ho anareo. Dia ianareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana mba handray ny famonjena efa vonona aseho amin'ny andro farany. Izany koa no iravoravonareo na dia mbola tsy maintsy ampahoriana vetivety amin'ny fitsapana samihafa aza ianareo. Ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ny afo na dia zavatra mety simba aza, ary ny finoanareo izay sarobidy lavitra noho ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ireny fitsapana ireny, ka ho hita fa ahazoan'Andriamanitra dera sy voninahitra ary ady izany amin'ny andro isehon'i Jesosy Kristy. Manam-pitiavana an'i Jesosy Kristy ianareo, na dia tsy nahita azy aza, mino azy ianareo, na dia tsy mahita azy aza ankehitriny. Izany no iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy halazaina sady be voninahitra, satria azonareo ilay zava-kendren'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Ny amin'izany famonjena izany dia nanaovan'ireo mpaminany famotom-potoana sy fikarohana fatratra, satria ireo no efa nilaza mialoha ny fahasoavana voatendrin'Andriamanitra ho anareo. Nokarohin'ny mpaminany tokoa izay vaninandro sy toe-javatra notondroan'ny fanahin'i Kristy. Fatao anatin'izy ireo ny fanahin'i Kristy ka nanambara mialoha ny fijaliana anjohan'i Kristy sy ny voninahitra anaraka izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany fa ny zavatra nomena ho raharahiany dia tsy natao ho azy ireo, fa natao ho anareo. Ary izany zavatra izany dia nampandrenesina anareo ankehitriny tamin'ny alalan'ireo olona izay nomban'ny fanahy masina nirahina avy tany an-danitra ka nitory ny vaovao mahafaly taminareo. Eny, izany zavatra izany aza dia irian'ireo anjely ho dinihina. Noho izany dia aoka ho vonimbonina lalandava ny fanahinareo. Mahonoina tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay atolotra anareo amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy. Aoka ho fatra-panaiky an'Andriamanitra ianareo, ka aza manaraka ny filandratsinareo fahiny fony ianareo mbola tao anatin'ny tsy fahalalana. Fa masina ilay Andriamanitra ny antso anareo, noho izany aoka ho masina tahaka azy koa ianareo amin'ny lafin'ny mpitondran-tena rehetra. Satria izao no voalazan'ny soratra masina: aoka ho masina ianareo satria masina aho. Ilay Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mitsara ny tsirairay araka ny asany avy, dia antsonareo hoe ray, koa manana fitondran-tena feno fanajana azy ianareo mandritra ny andro hivahiny ianareo ety an-tany. Fantatrareo fa ny nanavotana anareo ho afaka tamin'ny fitondran-tena tsy mahasoa nentin'ny paharazana dia tsy ny zavatra mety simba
tahaka ny volafotsy na ny volamena. Ny nanavotana anareo dia ny rasarobidy na fony Kristy, toy ny ranjanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy betana. I Kristy dia efa voatendrin'Andriamanitra rahateo talohan'ny Mariana izao tontolo izao. Saingy tamin'izao andro farany izao vao naseho no ny aminareo. Izy no mahatonga anareo hino an'Andriamanitra. Ilaina hanangana azy ho velona avy any amin'ny maty, tsy nanome voninahitra azy, mba hifatohan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Efa nandio ny fanahinareo ianareo tamin'ny nanekenareo ny fampianarana mari-potitra, mba ho fitiavana tsy misy fiantsaram-belatsia no hitiavanareo ny havana iray finoana, koa mifankatiava fatratra amin'ny fonareo tokoa. Nateraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety loha, fa tamin'ny vo tsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra, izay teny velona sady maharitra. Fa hoy ny soratra masina, ny olombelona rehetra dia tahaka ny ahitra, ary ny voninahiny rehetra dia toy ny vonin'ny ahitra. Malaza ny ahitra dia mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo no maharitra mandrakizay. Ary izany teny izany dia ny vaovao mahafaly notoriana taminareo.